Namiratra ny Ankoay, ekipa-pirenena baskety zazavavy izay mandray anjara amin'ny lalao frankôfônia atao AJ RDC amin'izao fotoana izao. Tafakatra demi-finale ary fanandrina amin'ny RDC isika. Qui ne va rien offrir à la RDC. Victoire de Madagascar au bout du suspense. 56-53, 3 points qui font la différence et qui envoient les Malgaches en demi-finale. Le tableau est désormais connu. Ça sera Liban, Cameroun et donc... Ratsy ny fandraisana ny ekipa-pirenena malagasy tany atoerana. Velotaraina noho izany ireo atletantsika. Tsy isika ihany anefa no niarana izany tsy fahaizana mandray olona izany, fa ireo ekipa vahiny hafa ihany koa. Vao nanomboka ny taty dia efa mal organisé aloha le izy tsy côté avy any Madagasikara akory fa ny organisation le jeu de la francophonie mihitsy no korotana be satria vao tonga izay à 2 heures miala ny aéroport ny toerana isanay voalohany dia rehefa tonga tany tsisy trano dia tesitsika moa sainam-pirenenantsika tetsika kilany koa navadika ny zareo dia nitady solution i DGS Madame Rosa tamin'izay resaka tamin'ny organisateur tena toerana dia nahita solution zany afindra aty amin'ny ville aty amin'ny akaikin'ny Tata Raphaël indray izahay tonga maraina tsisy sakafo indray izay tsisy sakafo noman'ny organisateur teo c'est panao lutte zany aloha efa tsy sakafo maraina sady tsy ampy torimaso nireraka ny vezivezy. Après par rapport an'izay ministère no nitady sakafo anay tamin'ny fotoana io nitady sakafo maraina ho an'ny ankizy madrapavitany sakafo efa tamin'ny 12 sasany vao nisy sakafo maraina vona atao amin'ny restaurant fa le izy tsy photo ministère tsy photo Madagascar fa le organisation le jeu de la francophonie aty mihitsy tsisy mandeha amin'ny laoniny ary tsy Madagasikara rery no mitaraina amin'le izy fa firenena hafa misy mitaraina nisy vao tonga taty Congo Brazzaville zao vao avy nanao publication vao aingana il y a quelques jours makasika ny accueil nanaovany zareo an'le taty. Na izany aza tsy nanakana ireo atleta malagasy apakatra avo ny voninahim-pirenena izany zavatra izany.